ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana faly miarabany vahoaka malagasy manerana ny nosy sy manerana n'izao tontolo izao ny tenako isaorantsika Andriamanitra satria totosa somatsara iny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa eny isaorana manokana ihany koa ireo malagasy rehetra am-potoana ka nanatotosa ny adidiny tamin'ny fomba mendrika sy montina ary mangarahara betsaka ny azo ambara mahakasika iny fifidianana iny raha atao bangitokana dia izao voaososy ny safidy-bahoaka no ny herin'ny vola nanjaka ny osoka sy ny herisetra ary mazava ho azy fa nisy fiatraikany tamin'ny voka-pifidianana izany rehetra zany tiako manambara horetany horen-danitra fa tsy azo antoka ny voka-pifidianana élection non crédible avoaka ny CENI amin'izao fotoana izao ary tsy voahaja ny mangarahara élection non transparente noho izao antony manaraka izao betsaka ny olo-pirenena manerana nosy voasoratra anatin'ny lisy-pifidianana nefa tsy nahazo na tsy nomeny lehibe ny fokotany kara-pifidianana no marina kokoa anka tsy afaka ny fidy ireny olona ireny manana profo fa ireny kara-pifidianana tsy nozaraina tamin'ny tompony ireny dia nisy nampiasa ary notambazana vola sy nanamboarana kara-panolo-pirenena osoka ny olona izay nifidy tamin'izy ireny azo amarinina tsara zany atakinay ny anaovana an'izany satria betsaka ireo sy ny osoka ao anatin'ny lisy-pifidianana tsy azo nytanterahana ohatra ny fifidianana tany amin'ny commune ambany vohitra Komadia district Mampikony io nefa akory ny agaganay fa raha ny tarehimarika avy any amin'ny CENI dia voalaza fa nitarika tamin'ny isa mavesatra dia mavesatra 900 ny kandida mpifanandrana ny tenany dia nilarana fa 13 tao amin'ny commune io tsy navela niditra tao amin'ny bureau fantatsaham-bato raha tsy efa tamin'ny mitatao vonana ny akamaroan'ny déléguénay manerana ny nosy ahafahandreo mpomba ny mpifanandrana aminay manao ny asa ratsiny noteren'ny ministry ny atitany ny solon-tena-panjakana rehetra hampandany ny kandida larana fa 13 soa ihany fa nisy tamin'izy ireo no sady tsy nanaiky lembenana no sany joro ho vavolombelona manameloko any baiko tsara dalàna nataon'ny lehibe anananam-pifofy ihany koa fa nisy novana ny PV avy tany amin'ny bureau fantatsaham-bato sasatsasany rehefa tonga tao amin'ny SRMV PDB ny fitakina nalefanay tany amin'ny CENI anefa iray ihany no valiany mangataka ny fanisana ny bulletin efa niasa sy ny bulletin tsy niasa mba anamarinana ny samarina saingy mbola tsy novaliany ny CENI zany mango fotsiny ny fampirorona sy ny atsojaina atao tamin'ireo solon-tenanay tany amin'ny bureau fantatsaham-bato maromaro taloha mandritra ary taorina ny fifidianana nisy aza fampiasana herisetra tamin'ireny ny solon-tenanay ireny ka dia namoizana in'olona mihitsy tany Kazoabo raha naratra mafy ny tany Faradofay ny ireo anton'ireo dia voalohany marina fa nilaza ny tenako tamin'ny fasafasy tany amin'ny TVM sy RNM fa hanaja valim-pifidianana raha toa ka voahaja ny ara-dalàna indrisa nefany fa tsy izay no miseho ankehitriny ka everiko fa firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy ny anginana satria masina loatra ny firenena sy ny voaka malagasy noho izany miangavy ny CENI ny ACC ny tenako hanarina ny lesiko rehetra dia ny mbola tsy tara ary hiaino sy handray ny fitarainana avaty aminay io ihany no fomba tokana ahafahana miaro ny safidin'ireo izay nifidiny tenako faharoa miantso ireo olona izay mahatsiaro tena fa voaososy ny safidiny ijoro vavolombelona
na amin'ny ainao manjery na amin'ny fomba hafa zay ahafahana manatanteraka an'izany adidy masina izany. Misaotra ny voaka malagasy rehetra ny tenako, indrindra ireo mpombahy tamin'ny fahatoniana nasehon'izy ireo, ary farany dia miantso ny malagasy rehetra zay matsiaro fa tena voaososy ary noverizin-jo hitsangana hosahy hiaro ny safidiny. Masina loatra ny tandrasantsika ary dia eto am-pamaranana mirary fety ny krismasy sambatra ho antsika rehetra sy ho an'ny malagasy rehetra manera zao tontolo zao, ary dia omba antsika manakarivo Andriamanitra aza matahotra mino fotsiny ihany.